kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandraikitany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana anao inona ary a ohatrany salama za mihitsy ny fiainako tsy hitako izay antony avelomako eto hoe marina tohatra ny tratra sangodim-panina izany foana ny fiainako tsy mandeha amin'izay laony mihitsy leobe a izany tokoa zokitiana be tabe ny olona tratra ny sangodim-panina fiainana inona ny tena mahatonga an'izany ary inona no azo atao marina tokoa izany ary tsy vitany hoe marina fa za koa tamin'ny fiainako rehefa tena nandalo fiainana tahaka an'izany ohatra ny hoe midona amin'ny rindrina daholo ny zavatra atao a rehefa tsy mahafantatra tsara na tsy hoe tsy mahafantatra fotsiny fa tsy tafiditra tsara ao anatin'ny antom-pisiny amin'izay namoronan'Andriamanitra azy ny olona anankiray dia mety ho tonga tahaka an'izay mihitsy ny sary ange tahaka an'ireny trondro ireny a ny trondro no natao ho velona ao anaty rano ny trondro fa rehefa injay ny trondro tafavoaka ny rano dia ery amin'ny moropasikeri izy na ery eny an-tanety eny na ela na oaingana dia misoika ihany ilay trondro e dia tahaka an'izany ny ankabeazantsika mila miverina amin'ny tena antom-pisina mahafantatra tsara an'izay ny atao afaka manampy anao amin'izany ny fikambanana naorintsika azo ny fahamarinana namboleny Jehova ndao hiaraka ifampitatana ao anatin'ny HFNG afaka miditra ao anatin'izay ianao za mihitsy angamba zany misy tsatoko izany voaozona ary ve za mba nianatra ihany nefa toa tsy tafita fa inona koa nefa zany hoe tafita e mametram-panontaniana amin'ny fiainana mihitsy tokoa ianao tahaka ny misy sakana zany sa Andriamanitra mihitsy ve tsy mitahanao fa mba niozona efa nafahan'i Jesosy ianao ny fahalalanao azy fotsiny mety mbola tsy fantatrao tsara izay indrindra ny antom-pisiny fikambanantsika ny hazo ny fahamarinana namboleny Jehova hitatana anao ampianatra antsika hiara-hianatra tsika hoe fa tahaka n'inona tsara hoe zany fahafahanao amin'ny Kristy izany fa tahaka ny ahoana ny hoe tafita fa ny fikasan'Andriamanitra aminao dia fiainana tafita e tonga amin'izay antom-pisina ny kasan'Andriamanitra anao ndao hiaraka ao amin'ny HFNG ary tena atao anatiko marina ve Jesosy tao mafana nefa tao mangatsika tao tsy ahitako fifaliana koa ny ty fanompoana izay ataoko ty fa ahoana re anahoana no afahako amin'izany fisainana maloto mamenatra loatra ty anatiko izany e betsaka tokoa ny olona efa nateraka indray a fa voafatotra ve ny lazana an'izany sa azo lazana mihitsy hoe ao anatin'ny fisalasalana izany tokoa samy mety nandalo tamin'izany fiainana izany daholo tsika fa tsy eo akory ny tian'Andriamanitra hitoerantsika tsy hoe efa izay ny fiainana fa misy fiainam-pahafahana misy fiainam-pifaliana ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra izay indrindra no antony hijoroantsika atao anatin'ny fikambanana hazo ny fahamarinana namboleny Jehova hianatra hifampitantana hafantatra tsara n'ilay Jesosy iza marina moa i Jesosy io ary tahaka ny ahoana ilay tena fiainana kristianina iarahana aminy ndao hifampitantana ary mijera ho mpikambana atao amin'ny HFNG hazo ny fahamarinana namboleny Jehova dia miaraka ho fampisehoam-boninahitra isika sy ianao fantatro fa mila mamela heloka nefa tsy vitako ahoana ny afahako amin'ity fatotra ity ny trosa ny Facebook ny zandriko koa hoe tsy voafatotry ny sigara ny toaka fitsangatsangana inona no ataonay e dia ho afaka izay misaotra ny tompo
efa tonga izy nanafaka atsika. Rehefa io Jesosy io no manafaka dia afaka tsika. Fa ahoana tokoa ary ny ampatonga an'ilay izy ho tena iaina tsika e? Mila fifanampiana ao anatin'izay, mila fifampitantanana, mila olona manampy isika. Soa ihany fa natsangany tompo hoe ity fikambanana azo ny fahamarinana namboleny Jehova ity mba hatonga anao ho fampisehoam-boninahitra fa tsy ho ao anatin'ny fatotra foana. Ndao hiaraka aminay ary, ndao hiaraka isika midira mpikambana ao anatin'ny HFNJ. Saotra ny tompo tamin'ny fitahiana rehetra nomeny ahy, nefa inona ary no azoko atao hanohanako ny hafa koa? Raha manana an'izay fikasana izay ianao, efa ny tompo ny asa tany anatinao izay. Fa tena tsara tokoa ny manome noho ny mandray, dia afaka miara mifampitatana ato anatin'ny hazo ny fahamarinana namboleny Jehova isika e. Fikambanana HFNJ izany, raha ianao efa nomeny tompo, ndao hiaraka hanome ho an'ny hafa koa isika mba ho tanam-pamonjena ho an'ny hafa. Mety fotoana, vavaka, mety vola, mety fitaovana samihafa no nananao. Tsy maninona mihitsy fa zay afaka atolotrao dia hiarahantsika ato amin'ny HFNJ. Tonga afa soa ary. Teraina ny tompo fa afaka. Wow, tena afaka. Tiako afaka koa nefa ny hafa. Inona re no ataoko e? Nafahan'ny tompo ianao. Nafahan'ny tompo ianao mba hanafaka ny hafa. Efa avany amin'ny tompo mihitsy izay toe-tsaim-pahasoavana ny anatinao izay. Ndao hiaraka hifampitantana isika. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsara kokoa ny roa noho ny ray. Dia raha ianao rery dia mety tsy havita ianao. Fa afaka miaraka atao amin'ny atin'ny HFNJ, hazo ny fahamarinana namboleny Jehova, dia miaraka manampy ny hafa isika. Na iny fijoroana vavolombelonanao iny fotsiny ihany azy, mahafaka ny hafa iny. Ny fahafahanao mety ara-potoana, ara-bola, ara-tsofina, mety ny sofinao miainy ny hafa fotsiny azy. Ao anatin'ny fikambanantsika dia efa mahafaka ny hafa. Ndao ary midira ho mpikambana miaraka aminay atao amin'ny hazo ny fahamarinana namboleny Jehova, HFNJ. Ie, sao dia gaga ianao fa ny fandarana kristianina mifampandroso no arahanao ankehitriny be dia be ny fanontaniana mety mipetraka, ary reny fanontaniana rehetrarehetra reny dia zavatra piseho eo amin'ny fiainana andavanandro, zavatra pisy ihany koa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mety voakasika tamin'ilay fanontaniana andian'ny voalohany ianao eo anatrehan'ny mety hoe fiainana tsy mandeha amin'izay loany. Mety voakasika tao anatin'ilay fanontaniana andian'ny faharoa ianao eo anatrehany hoe mba tafita ihany nefa to atraiza marina ny lalana izorana ankehitriny. Mety voakasika tao anatin'ilay andiam-panontaniana fahatelo hoe nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy, tena kristianina tokoa ianao ary isorana ny tompo efa nanolo tena ho azy, nefa mipetraka eo koa ny fisalasalana satria mbola voafatotra ao anatin'ny ota sy ny faharatsiana samihafa. Voafatotra ihany koa anatin'ilay andiam-panontaniana faefatra teo ny hoe mpanompon'Andriamanitra toa manao ny asa fanompoana, misy ratra anaty, misy fatotra mangeza amin'ny endriny samihafa, ary dia farany moa hoe mety anisan'ireo efa nafana koa ianao no vonjen'Andriamanitra, ary dia te hanampy ny hafa ihany koa. Fahasoavana be ny fisian'ity azo ny fahamarinana namboleny Jehova ity, ary andao ho somary ho velarintsika kely zokitiana hoe inona daholo moa izany ilay zavatra atao ao anatin'ity azo ny fahamarinana namboleny Jehova ity. Fa ny tenena foana ny verimberiny ndao hifampitantana aminay ao amin'ny HFNJ, hifampitantana amin'ny ahoana dia inona ilay atao e? Ny ataontsika ao anatiny dia ny tanjontsika izany dia ho tonga amin'izay hoe rehefa mijery anao ny olona amin'ilay isan'androm-piainanao dia ianao ilay hazo ny fahamarinana namboleny Jehova. Ndikany tsy ilay HFNJ akory fa fitaovana anankiray ampiasain'ny tompo io, fa io Andriamanitra io no hiasa ty anatintsika rehetra dia ho fampisehoam-boninahitra. Zay ilay izy. Ny zavatra voalohany ataontsika izany rehefa tafiditra ao anatin'ny maha-mpikambana anao ianao dia misy ny fizahana aloha atao. Ny zavatra voalohany izany dia manao bilan re, izany hoe ataontsika fizahana tsara avokoa ny fiainanao arak'ilay teny any amin'ny Tesaloniana voalohany 5:20, fa tian'Andriamanitra ho kasihana na ny fanahinao, ny ainanao, ny vatanao. Ataontsika bilan daholo izany rehetrarehetra izany, ahitanao tsara hoe fa aiza ho aiza amin'ny fiainanao ary ianao, aiza ho aiza amin'ny tanjon'Andriamanitra, aiza ho aiza amin'izay mety azakazaka indraindray miazakazaka fotsiny fa tsy fantatra hoe makaiza. Rehefa vitanao izay dia hifampitantana amin'izay isika, ho atoro anao hoe aty ary ny lalana,
mety misy fitsaboana mila aranao manokana, mety misy fanarahana, fanampiana manokana coaching individuel ny fiantsoana azy, ahafahanao tena miaina afaka ao anatin'ilay izy rehefa vitanao zay bilan zay. Ao anatin'ity fikambanantsika ity koa dia misy fotoana amin'ny fiatombohan'ny fiarahantsika zany mila mahafantatra tsara daholo ny tsirairay hoe tena amin'ny tompo tokoa ve zahay sa mbola tsy amin'ny tompo. Dia ny dikany misy fampianarana fototra aloha iangatsika miainga amin'ny tenin'Andriamanitra, ahafantaranao, azahoanao na ahafantaranao na mety efa fantatrao mantsy ilay izy, fa tena azahoanao antoka hoe tena any Jesosy marina tokoa ianao, ahafanao mahafantatra hoe efa poniny lanitra. Dia izay misy fiofanana ataontsika amin'izay amin'izay fiatombohan'ny fotoana hidirana, amin'ny fotoana hidiranao mpikambana. Izay angambany aloha dia inona koa ny zavatra mety manitikitika Edouard izay mety tsy takatra ny saiko fa anontaniao aho hoe. Ny zavatra mitranga rehefa nandeha ity fandarantsika voalohany ity dia nieritreritra ny olona hoe olona marary arabatana zany ny miditra mpikambana ao anatin'io. Rehefa nametraka an'ilay fantaniana be dia be teo aloha teo iniva isika jerena misy ataontsika anatin'ny fototeny hoe tsy norme nge mibetsaka ary ataoko hoe isika rehetra mihitsy ny akabiaza misy ataontsika hoe misy zavatra tsy mandeha amin'izay loany ao amin'ny fiainantsika ao anaty koa ny amin'izay zokitiana. Ya, tahaka an'izay ilay fiainantsika ohatra ny hoe mandeha, indrindra moa ny akabiazan'ny olona misy tahaka ny endrika anankiroa amin'ilay fiainana hitan'ny olona ety ivelany, tahaka ny mandeha mivavaka, manao asa fanimpona. Rehefa tonga any an-trano nefa dia tomany gidra lava toy izany no misesisesy anka mampamoy fondra indray. Izay indrindra lay ataontsika ao anatin'ny fiarahana, ao anatin'ny fikambanana ihany koa dia misy fanofanana mitohy régulier zany ny tiako ambara, isam-bolana misy fanofanana ny ara-panahy iarahantsika, fa misy ihany koa ny tena fanofanana le fomba fiainana maha-kristianina antsika. Mety fanofanana amin'ny resaka finanana ny sakafo, ahoana sakafo hoanana, resaka ahoana ny ifehezana nyity rarin-tsaina atao mandeha dia mandeha amin'ny fiainana ity, fa maninona mitebiteby lava. Hitanao le pratika amin'ilay fiainana andavanandro mihitsy izay ny mahatsara ny fikambanana, afaka misy tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy ao anatiny. Ny zavatra hita tokoa izokitiana ny raha malala indrindra fa ho antsika kristiana tia manenjika ireny karazam-piofanana maro samihafa ireny, fa le pratika an'ilay izy eo amin'ny fiainana indraindray no lasa tsy vita satria tsy mitovy mihitsy raha itsika telo menadazo ny eto amin'ny loketo, tsy mitovy mihitsy ny fandraisako an'ilay afatra sy ny fandraisan'ny madame Henrika sy ny fandraisan'ny zokitiana anyka toa tahaka ny hoe ilay fanoharana nataon'i Jesosy Kristy na mafy voateny amin'ny tany tena moron-dalana ihany matetika ilay voafafy fa mora voatsaingoka. Izay mihitsy tena marina loatra, marina indrindra zany zavatra eritreretinao zany zoky Edouard zany ilay zavatra miseho ny tanjontsika zany ao anatiny dia hoe tompo ity za ny tsirairay amintsika zany hiteny an'izay hoe ity asin'ilay foko, le fiainako amboarina ho tany tsara mamovo voatsara. Miasa ty anatintsika amin'izany ny tompo fa miaraka ao anatin'ilay isika dia izay ilay ilana ilay hoe coaching individuel, fanarahana, fanampiana manokana isaky ny tsirairay mba ahafahany mahatratra ilay marika napetraka ny tompo aminy. Eo amin'ny fomba fidirana ho mpikambana amin'izay ary tsika izao. Ny zavatra atao raha te hiditra ho mpikambana ianao fa efa te hiditra ho mpikambana tokoa ianao, izay etaetanao izay ny ilayntsika voalohany. Tena mila n'ilay olona hoe manana etaeta te hiditra, afantatra sy hiaina ny antom-pisiny. Anananao izay dia tongava soa ary eny amin'ny toerantsika, eny amin'ny institution Martyr V eny Ankasina ao amin'ny dispensaire TPFV ny toerana ahafahanao misoratra anarana aloha amin'ity herinandro manaraka ity dia mitondra saritapaka anankiroa ianao sy fanamarinana hoe ianao marina tokoa io, ny kara-panondronao angamba, raha tsy ampy taona ianao dia mety hoentinao ihany koa ny livret de famille mba ahafahantsika manamarina ny bokim-pianakaviana, manamarina ny anaranao mba tsisy diso ny andraisana ny anarana. Dia misy ny saram-pidirana arivo ariary ny eo ampanoratana anarana, dia misy ihany koa ny latsakemboka isa-taona ny latsakemboka alohantsika 2 alina ariary
ny latsakempoka ho an'ny mpikambana tsirairay. Inona ny tombontsoan'ny olona miditra ao anatin'ity fikambanana ity? Ny tombontsoa voalohany aloha dia hoe ianao mahafantatra tsara ny antom-pisianao. Raha le trondro teo ny raisitsika dia tafaverinao anaty rano. Ianao efa nagnefa nividy trondro ve ianao? Dia rehefa le trondro mbola mihetsiketsika iny ny averinao ao anaty rano, mahazo aina be indray izy dia mipelipelika ao, indrindra raha rano amin'ny koveta ny asianao azy. Fa vao maika moa hoe lasa ao anatin'le rano be nisy azy teo aloha, tahaka an'izay angela izy tafiditra tsara amin'ny antom-pisianao ianao dia mahazo aina be ianao ary mampahazo aina ny manodidina anao koa. Zavatra faharoa, tena zava-dehibe ny fahazahoana antoka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, fahazahoanao antoka ny fiainana mandrakizay. Tsy ny HFNJ nge ny amin'ny antoka anao an'izany, fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany dia trandrahantsika sy raisitsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ny ankoatran'izay Zouk Edouard dia tena hoe bonus, fanampino antsika zao ny ahafahantsika mikarakara ny toe-pahasalamantsika, ny fanaraha-maso tsara ny fahasalamana. Raha misy tsy fahasalamana ny TPFV dia mpiara-miasa mavitrika amin'ny HFNJ dia afaka misy ny fianam-bidy, tena fianam-bidy manokana ho an'izay mpikambany HFNJ rehetra. Misy raha teo koa moa ny afafy izay efa mpiara-mombona antoka amin'ny TPFV dia afaka, raha mbola tsy mpikambany afafy ianao dia mamporisika anao tsara mihitsy ihany koa izay hiaraka hifampitantana ao anatin'izay ao anatin'ny afafy dia voantoka amin'ny ampahany moa zany ny fandaniana ara-pahasalamana nareo mianakavy kely ao anatin'ny tombontsoa manokana ho amin'izany. Ny fiofanana azonao sy afaka ampitainao amin'ny hafa, ianao mihitsy lasa hazo ny fahamarinana namboleny Jehovah iaminao fampisehoam-boninahitra. Amiko izany aloha Zouk Edouard, tena tombo lehibe ho atsika mihitsy fahasoavana be. Hanampiana an'izay rehetra nambarany Zouktiana izay dia ny mahafinaritra ny fisian'ireo ataontsika hoe namana miara-mifampitantana ao anatin'io fikambanana HFNJ io, ary isorana ny tompony amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa izay omeny ny tompo an'ireo namana tsiraray avy. Misy are-pahasoavana ary izay indrindra moa ny hoe nomena maimaim-poana dia te hizara maimaim-poana araka izay fanomezam-pahasoavana nomeny tompony tsiraray avy ao anatin'izay. Tombony lehibe ho antsika izany ry havana. Isorana ny tompony misy ny fiangonana, misy ny fiangonana izay misy antsika tsiraray avy ary io tsy natao hanavahana nizaniza tokoa moa ilay HFNJ satria fikambanana tsy miankina amin'ny fiangonana, nefa koa fikambanana tsy manangana fiangonana, fa fikambanana miara-mifampitantana amin'ny samy zanak'Andriamanitra any HFNJ. Dia dikan'izay zany mety misy tokoa ny fiangonana mandeha mamonjy fotoana ny ampiangonana nao mamonjy fikambanana isan-karazany. Zavatra tsy mpiarotro ry havana satria anisany mpitarika fikambanana ihany ny tena, mpitarika sampana ihany koa anatin'ny fiangonana ny tena nandritra ny taona maro. Zavatra tsy sapako dia hoe any anatin'ny fikambanana, anatin'ny fiangonana mandraikariva ny aktivité mibetsaka, fa ilay tena pratika, ilay tena fiainana ara-panahy somary tsy ampy loatra noho ny fotoana ve sa noho ny entsiketsika samihafa. Ary tombony lehibe zany ny fikambanana tahaka izao izay isorana ny tompokoa ny amin'ny tolotsaina nomeny ny Zouktiana amin'ny fananganana azy dia vonona mifampitantana amintsika rehetra. Dia tsara be nge raha ohatra ka misy olonana maromaro, ohatra hoe ao amin'ny setra izay misy anao any ianao anatin'ny ankonanao, ianao ilay tena hoe fanasana, dia ianao mihitsy ilay tena fahazavana mitondra jiro anatin'ilay tokantrano, mitondra fanasana anatin'ilay tokantrano, tena ilay mijoro anatin'ny banky sika dia sitrany ity Madagasikara izay tena azo lazaina anjakana fahalovana miapotika andro amanalina ity. Ka manina moa raha zazanao mihitsy ilay fitaovana ampiasain'Andriamanitra anarina mihitsy any Madagasikara manomboka ao anatin'ny ankonantsika, manomboka ao anatin'ny fiarahamonina izay misy antsika, ilay tena azo ny fahamarinana amboleny Jehovah tsika dia mba mitondra ny anjara birikintsika amin'ny fanarenana. Tena zany mihitsy misaotra ny tompo misaotra ny tompony amin'izay toerana metrahany atsika tsirairay avy tahaka ny efa nambara teo hoe anasana anao mpiaino radio vaovao maso manokana. Isika mpiaino radio vaovao maso tena voky tenin'Andriamanitra tsara ery, dia andao ao amin'ny pratika hatrany hatrany zao tsika ao amin'ny pratika hatrany hatrany, dia izay ny antom-pisian'ilay HFNJ. Dia mahafaly mihitsy koa no mizara aminao hoe ao anatin'io fikambanantsika io dia misy ny atao hoe sampana ve na ny vondrona manokana miandraikitra ny resaka fanafahana. Fa ny heninao teo ny resaka fanafahana mifatotra samihafa, dia mahafaly ihany koa ny manolotra ny miaramila ny fahamarinana Edouard Miarinjatovo no mitarika an'io vondrony fanafahana io dia faly be daholo izahay miara-mifampitantana aminao mpiaino RVM. Tena tonga anao
ho azo ny fahamarinana na amboleny Jehova dia fampisehoam-boninahitra ianao naizanaiza misy anao. Ny tanora zany lehibe ny rehetrarehetra moa zany dia afaka miditra ao anatin'ilay fikambanana avokoa. Tsy natao hoe ho an'ny vehivavy rery na ho an'ny lehilahy rery na ho an'ny tanora rery na ho an'ny antitra rery fa isika rehetrarehetra mihitsy. Mahafinaritra be nareo ohatra hoe nareo ankonany io ndray miditra ao daholo dia mba samy azo ny fahamarinana daholo anatin'ny tokantrano indray zany fahasambarana ao anatin'ilay tokantrano amin'izay fotoan'izay satria samy nandray lesona samy manao pratika an'ilay zavatra noraisina tao anatin'ilay HFNJ ao anatin'ilay tokantrano tena modely. Marobe zokitiana no miantso ny any amin'ny faritra mangetaheta indrindra mba ho isan'ny mpikambana ao anatin'io HFNJ io. Tena eninay enitsika mihitsy ny etaeta avy any amin'ny faritra ny ary mankasitraka aminareo, mankasitraka anareo ny amin'ny fahaliananareo hiditra ao anatin'ny fikambanantsika. Ho avy ny fotoana eo ampametrahana ny lamina rehetra izahay mba ahafahan'ny any amin'ny faritra rehetra afaka mandray anjara ihany koa, afaka tena ho mpikambana mavitrika ao anatiny dia hoeninareo tsy ho ela fa efa eo ampanomanana ny taridalana ho an'ny faritra manokana izahay ankehitriny. Ilay laharam-pifandraisana ary HFNJ raha te fantatra azo fanazavana fanampiny ianao na misy zavatra tianao ifampiresantsika ny 034 10 034 10 712 43 034 10 712 43. Anisan'ny mifanindran-dalana ao anatin'izao kristiana fampandroso izao vaovao mahafinaritra ihany koa araka ny nambara teo ny TPFV dia mifampitantana ao anatin'ny azo ny fahamarinana na amboleny Jehova. Zavatra mahafinaritra ny fanitarany tompo izany toeram-pitsaboana izany araka ny tenin'Andriamanitra hoe kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny hafaranao. Anisan'ny vaovao mahafaly ary ny isokafan'ny TPFV Mandrimena. Inona daholo ny mety ho hita etsy amin'ny TPFV Mandrimena Madagasikara sady ara-paina ihany koa ny amin'izany vaovao mahafaly izany. Eny tokoa dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany izy moa ny tompony asa dia izy koa no maniraka dia izy no manana ny hevitra iverana ny TPFV ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Dia nandritra ny 5 taona izay raha tsy ho ela raha-tsahivana kely 5 taona eo no nitsanganana ny TPFV na ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy teny Ankasina. Dia izao nosokafan'ny tompo nitarin'ny tompo eny Mandrimena Iavoloha izao indray. Tahaka an'izay efa misy ety amin'ny TPFV ety Ankasina dia mitoy ireo tolotra izay efa misy ety hitanao eny zany, hitanao eny Mandrimena. Anisan'izany ny fizahana ankapobeny ny hoe ny consultation généraliste, ny fisafona ny vehivavy bevoka na ny consultation prénatale, ny fizahana manokana na ny consultation spécialisée izay ahitana ny resaka momba ny maso, ny momba ny zaza na ny pédiatrie, ny momba ny vehivavy na ny gynécologie, ny resaka endocrino izany hoe ny diabète, ny resaka goitre rehetra dia hiteny ihany koa ny fizahana samihafa zany hoe ny analyse ireo examen complémentaire izay ilain'ny mpitsabo tahaka ny échographie, ny ECG na ny électrocardiogramme. Eo ihany koa izay anisan'ny mampiavaka ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ny fitaizam-batana. Io fitaizam-batana io izay natokana voalohany indrindra ho an'ireo olona izay manana ataontsika hoe fahasalamana marefoka nefa manana lanja mihoatra zany dia mila mitaiza vatana, mila manena vatana. Eo ihany koa ireo salama ary te hitazona an'izay fahasalamana izay amin'ny fampiasam-batana satria mahasoa antsika ihany koa ny fampiasam-batana dia misy eny ihany koa izany izay carte de fitness efa nahafantarantsika azy teny amin'ny TPFV teny Ankasina izay. Dia ankoatran'izay ho an'ireo vehivavy bevoka ohatrany hoe fanomanana ny vehivavy bevoka izany hoe hatramin'izay dia nisy dia hoe fizahana hoe ny consultation prénatale na ny fisafona fotsiny ihany fa manomboka izao dia misy eny amin'ny TPFV Mandrimena ny fanomanana ny vehivavy bevoka hiatrika ny fiterahana. Manomboka hatrany amin'ny fotoana hitsekany ka hatrany amin'ny mandra-pahaterana dia misy ataontsika hoe accompagnement na fiarahana na fanampiana azy hiatrika an'izay fiterahana izay. Fa ny tena anisan'ny hoe fitarana raha izay ny tenenantsika azy dia hitantsika eny Mandrimena ny resaka toeram-piterahana na ny hoe accouchement ho an'ireo vehivavy hiteraka izany. Dia eo ihany koa ny fitsaboana ny nify na ny dentisterie izay efa nandratray ny marobe ihany dia mino fa tena hoe ho afa-potsika ao anatin'izay.
Nydikany ve tsy misy sony TPV akasina fa ny findreny mandromena. Tsy tompoko arak'izay moa hoe fitarana no ataontsika fa tsy fifindran-toerana, marihana tsara fitarana ilay izy. Izany hoe mijanona misokatra ho antsika ny TPV ankasina ho an'izay maniriny hoeny, fa misokatra ho antsika ihany koa fanampin'izay ny TPV ny amandromena iavoloha. Amin'izao fisokafa ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy sy mandromena izao i Madame Henrika, dia inona koa ny zavatra tsara ho fantatra? Mba ho fanamarihana izany fisokafan'ny TPV tia mandromena izay dia misy tolotra manokana izay omentsika ny ataontsika hoe ny olona rehetra na ny ety amin'ny manodidina na izay maniry tonga ho ety ihany koa mandritra nyity volana oktobra ity. Tahakitaka izao ny endrik'izay tolotra manokana izay, izany hoe isan'andro dia misy fandraisana olona eo amin'ny 5, izany hoe misy olona 5 manokana izay tonga voalohany ahazo tolotra manokana izany. Dia efa misy karazana ataontsika hoe fandaminana moa izy io, izany hoe ny latsinainy mandritra ny volana oktobra dia natokana indrindra ny olona ho an'ny olona izay hanao fisafoana. Izany hoe ny olona 5 voalohany tonga izany ka hanao fisafoana dia mahazo rehefa latsinainy dia mahazo ataontsika hoe tolotra manokana, izany hoe fandraisana maimaim-poana. Dia ny talata indray dia natokantsika ho an'ny resaka tosidra sy ny resaka fo. Dia ny alarobia hariva manomboka amin'ny 2 dia ataontsika ho an'ny maso. Ary ny alakamisy dia nataontsika ho an'ny échographie obstétricale na ny fanaraha-maso, ny resaka fitombony zaza amin'ny fijerena azy amin'ny échographie. Dia ny zoma dia ny resaka fizahana ankapobeny izany na ny consultation généraliste. Dia ny sabotsy maraina nataontsika ihany indray miverina ho an'ireo vehivavy bevoka isafo izany. Mariako tsara izy io izany mandritra ny volana oktobra dia ny 5 tonga voalohany dia mahazo an'izay tolotra maimaim-poana izay, fa kosa efa voatsinjara ilay izy hoe ny alatsinainy dia natokana ho an'ny vehivavy bevoka, ny talata dia natokana ho an'ny fo sy ny tosidra, ny alarobia hariva dia natao ho an'ny maso, ny lakamisy dia natao ho an'ny échographie obstétricale na ny ho an'ny échographie ho an'ny vehivavy bevoka, ny zoma dia ho an'ny fizahana ankapobeny na ny consultation généraliste, ary ny sabotsy maraina dia natao indray ho an'ny vehivavy bevoka. Maria koa fa tsy hoe rehefa latsinainy dia hoe tsisy afa-tsy fizahana vehivavy bevoka ihany ve? Tsy, misy daholo ny tolotra, misy foana, misy ny fandraisana marary, misy ny rehetrarehetra, fa kosa tolotra manokana ho an'ny vehivavy bevoka izany no ataontsika hoe tsindridzika manokana fotsiny amin'io ny latsinainy, ohatra ihany koa ny talata ho an'ny tosidra sy ny anina, dia ny 5 tonga voalohany. Rehefa tonga izany ianao dia misy fanomezana numéro ka raha tafiditra ao anatin'ilay 5 voalohany ianao dia mahazo an'izay tolotra izay arakarak'izay fandaminana izay. Ya, ho an'ny eny amandromena no isian'izay tolotra izay ho fanamariana nylay fisokafan'ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy, fa tsy hoe ho an'ny ety akasina akory, satria ny ety efa nisokatra nandritra ny 5 taona arak'izay nambara izay. Dia amafisina izany hoe ilay tolotra manokana teo dia ho an'ilay hoe arak'ilay fandaminana teo tsy hoe koa ireo ihany ny olona raisina mandritra ny fotoana rehetra, fa mandray ny marary rehetra izany ny toeram-pitsaboana amin'ny andro rehetra, fa tolotra manokana fotsiny ho an'izay voakasika azy ilay isaky ny andro mandritra ny volana oktobra izay nambaran'ny mpitantana teo. Dia inona koa ny tsara mafisina i Madame Henrika mahakasika ny toerana, aiza ho aiza izy io? Ny atantsika ny TPV ny Amandromena dia raha 100 metatra miala ny arean'ny bus ety Amandromena izany izy, raha mandeha 172 tsika na 187 na ny taxi B 137 dia eo Amandromena izany no miala. Izany hoe amin'iny raha amin'ny ilany raha avy any Antananarivo izy izany dia avy aty amin'ny ilany ankavia eo amin'ny total eo no misy ny are, fa raha ohatra kosa avy aty miakatra izany izy dia eo amin'ny lycée Mandromena 100 metatra miala eo eo amin'ny are eo, izany hoe rehefa tonga eo ianao dia miakatra kely mahita ny makiplasta dia mbola miakatra kely ihany ary avy eo ianao mahita ny hoe ISTS dia tena io tamboho fotsy io ao anatin'io no misy ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy. Toerana milamina, toerana mahafinaritra ihany koa moa ilay toerana, dia inoana fa
na dia ny ataontsika hoe fahitana izay toerana milamizay ihany aza dia efa anampy anao amin'izay mety ho fitsaboana atao indrindra fa ny zavatra tianao mariana i Madame Amerika tsy hoe samy hafa mihitsy amin'ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy ety Ankasina akory ny toeram-pitsaboana eny ny fandraisana sy ny fomba fitsaboana ihany koa. Eny tompoko, tena hoe toepo antso anankiray no iantsonanay atao anatiny izao toeram-pitsaboana izao ka ny ekipa rehetra izay vao antso amin'izany dia na iza toerana misy azy dia mitovy no fanomezam-pahasoavana ny fandraisana izay andraisana anareo rehefa teny ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy teny Ankasina ianao dia aza matahotra fa ho tahaka izay ihany koa ny fandraisana anao eny amin'ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy eny Andranomena. Izahay dia tsy manavaka finoana, tsy manavaka fiaviana, tsy manavaka saranga fa ny olona rehetra dia raisina mitovy avokoa tompoko ary dia vonina ny mpiara-miasa rehetra anompo antsika rehetra izay mihitsy moa izany hoe anompo antsika ao anatin'izay ary izay mba napetraky ny tompo taty anatinay ny fitsaboana no fanomezam-pahasoavana dia tianay entina nasoavana antsika rehetra dia mino tsika fa hoe ao anatin'izay hoe izay rehetra vesatra ao indrindra ny amin'ny resaka ara-pahasalamana dia vonina ny TPV hiaraka aminao amin'izany anohananao amin'izany ary mba ho fitaovana ihany koa ampiasain'ny tompo hitondra fanasitranana ho anao ary tahaka nefa fandraisantsika dia izay ny antsika dia hoe mitondra foana tsy miankina amin'ny fahaizana, tsy miankina amin'ny expérience, tsy miankina amin'ny fanafody fa miankina amin'ny Jesosy Kristy ilay tompony fanasitranana. Larana ifandraisana indray amin'ny TPV ary. Ny lararitarobe azo tsika mifandray amin'ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy eny Mandrimena dia ny 034 10 722 45 averiko indray 34 10 722 45. Izay amarana antsika ny fiarahana moa amin'ny teny ity dia ny fanamafisana hoe ny TPV Ankasina dia misokatra mandrakariva ary miampy ny tarina amin'ny TPV Mandrimena izany manomboka amin'ny volana Oktobra ho avy izao izay are-pahasoavana ho antsika ny fisiny izany fanitarana izany hiderahantsika ny tompo ary angatahantsika mbavaka mandrakariva ihany koa satria ny TPV dia tsy afaka misaraka ihany koa amin'ny radio Vomasoa dia hoe tsika mbavaka mba atonga an'izany toerana izany mba ho tena hoe isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra mandrakariva ka hitatra hatrany ambainday ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny radio Vomasoa no mandray fanasitrana ara-panahy amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra izay toriana sy ambara eto ary eny amin'ny TPV kosa ianao dia mandray fanasitranana ara-batana sy ara-panahy amin'ny alalan'ny fandraisan'ireo mpitsabo sy ny fikarakarana anao ao anatin'izay. Mankasitraka ny Madame Henrika niaraka taminay tao anatin'izao fandarana Kristiana fampandroso izao. Dia mankasitraka ny tompon'andraikitra voalohany fandaharana Kristiana fampandroso mankasitraka antsika rehetra mpiaino ihany koa dia mafisitsika hoe manomboka amin'ny volana Oktobra 2024 izao no misokatra ho antsika ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy eny Mandrimena Iavoloha. Fandarana roa no narahantsika tao anatin'ity Kristiana fampandroso androany ity teo ny HFNJ sy ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy eny Mandrimena zany andresantsika teo. Maria Kokily izay tsy voaresaka tany amin'ny HFNJ hoe amin'ny faharoan'ny volana Oktobra no fihaonantsika voalohany ho an'izay mpikambana rehetra izay maniry fampitantana ao anatin'ny HFNJ dia ny toerana moa eny Mandrimena ihany koa eo amin'ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy io no toerana izay hihaonantsika voalohany amin'ny faharoan'ny volana Oktobra manomboka amin'ny folo ora maraina no andraisana voalohany atsika rehetra izay hiditra mpikambana ao anatin'ny HFNJ tsy hoe amin'io koa ianao vao hisoratra anarana efa misoratra anarana ty aloha ianao mety sisy fotoana mihitsy ianao fa amin'io koa vao tonga tsy manina mihitsy fa tonga avasoa amin'ny faharoa amin'ny volana Oktobra. Mankasitraka tompoko. Kristiana mifampandroso fandaharany radio Vaovao Masoa iandreketa ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miaranjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana.
rahoany an-danitra mifampitandana